ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Fisorana an'Andriamanitra ry havana ny afatsika miombona sy mihoana indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Noho izany dia faly izay manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho aminao izay manaraka izao onjam-peo izao. Hivavaka isika. Raina eo izay any an-danitra. Fifaliana ho anay ny misaotra, mitera mankalaza anao, manome voninahitra anao noho ny fitiavanao sy famindramponao. Ianao no mbola manome tombonandro, manome hery sy tanjaka, manome fahavelomana ho anay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra fa fahasoavana lehibe, fahasoavana tsy hita isa, tsy tambo-tononona no arotsaka ao aminay isan'andro, matoy izahay mbola trapa aminjena tahaka izao. Ankehitriny nefa tsy mendrika izay fa mpanota. Mamindrafo aminay mamelana elokay sosao madio afaka amin'ny fahotana sy ny elokay izahay. Ataovy tonga olom-baovao, afaka natanteraka ny asanao sy ny sitraponao, afaka ho tonga tena zanakao. Misaotra indrindra ny amin'ity fandaharan'ity izay ahafahana indray miara-mandinika ny teninao, miaraka makalesona ny amin'izao fiainana izao, ahafahanay mitondra ny fiainanay anaraka ny lalana izay tokony alehanay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ampalalao azy lalana tokony alehako. Izay no fandaharantsika. Misy namantsika anankiroa nametraka fanontaniana sy fanazavana sy fitarainana mikasika ny tokony atao manoloana ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana sy ny fahazaran-dratsy misy izay mamatotra ny olona amin'izao fiainana izao. Ny voalazan'ny anankiray dia izao: ny toerana misy azy sy ny anarany moa dia tsy ho tonoiniko eto, na dia efa notonoiny tamiko mazava azy izany. Zaho izy manambady, vita soratra, vita mariazy ara-dalàna tao amin'ny fiangonana izay misy anay. Miaina amin'ny tokantrano kristianina izany izy izahay mivady ary efa manan-janaka. Fa ny olana dia izao: mihinana zava-mahadomelina dia mivoaka zava-mahadomelina. Indraindray matetitetika ny vadiko. Miezaka miteny azy aho fa indraindray izy mandainga dia milaza fa tsy mihinana, tsy mivoaka. Indraindray izy milaza fa manandrana. Inona no tokony atao? Inona ny vahaolana? Fa ianareo eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa, eto amin'ny fandaharana dia milaza matetika fa tsy mety ny fandraisana, finanana, fanandramana izany zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina izany ho an'ny kristianina. Izay ny tenin'ny namantsika anankiray. Fa misy namantsika anankiray koa, mitovitovy manko ilay izy dia lazaiko. Misy namantsika anankiray koa miteny. Nareo eto amin'ny fandaharana, nareo eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa, mampianatra, manamafy, manizingizina foana fa tsy mety ho an'ny kristianina, ho an'ny mpivavaka ny misolo toaka na misotro labiera na mifoka sigara na mihinam-paraka
sy ireo karazana zavatra samihafa izay mitovitovy amin'izany. Ao amin'ny fiangonana misy anay anefa tsy mba misy fampianarana ohatr'izany loatra, na azo lazaina hoe tena tsy misy aza. Inona no tokony ataonay? Izay no fanontaniana izay mitovitovy napetraky ny namantsika ka angatahany fanazavana sy angatahany vavaka. Andeha ho jerena ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia. Ny voalaza amin'ny Isaia 7 no andeha ho jerentsika. Isaia 7 ny andininy 12. Afaka vakianao ny Isaia iray manontolo amin'ny 7 fa ny vakitsika androany dia ny Isaia 7 ny andininy 12 ihany. Isaia 7 ny andininy 12 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny oloko dia zaza no mampahory azy, ary ireo vehivavy no manapaka azy. Ry oloko, ny mpitarika anao no mampivily anao, sady mandrava ny lalana alehanao. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Le tapany ery ambany no jerentsika. Ry oloko, ny mpitarika anao no efa nampivily anao, sady mandrava ny lalana alehanao. Zavatra ambara ahitsy mivatana araka ny volazan'ny namantsika izay manao ny fitarainana dia izao. Misy fiangonana izay lazaina hoe fiangonana kristianina amin'izao fotoana izao dia tena izany mihitsy, izany ambaran'ny namantsika izany. Roa no nandefa, ny anankiray moa efa fampiresaka taminay tamin'ny appel tamin'ny telefona, fa ny izy roa dia samy nandefa SMS. Inona no atao manoloana izany zava-misy izany? Ny anankiray aloha dia izao, ny vadiny hozy izy mandray zava-mamamy, mandray zava-mahadomelona. Za moa nanontany tamin'izay fampiresaka dia mifokarongony ve? Teneny mihitsy hoe mifokarongony. Zareo vita mariazy ara-dalàna tamin'ny fiangonana. Dia mety mieritreritra ianao izay mihena fiangonana inona re izany fiangonana izany? Fantatrao ihany, fa ny zava-misy dia izao. Misy ny fiangonana tokoa, dia ilay voalazan'ilay namantsika faharoa hoe ao amin'ny fiangonana misy anay tsy misy mampianatra izany, hoe tsy azo atao ny mifoka na mihinana na misotro zava-mamamy, zava-mahadomelona, fa ianareo no mampianatra sy manizigizina an'izany foana. Tena izany mihitsy aloha ny eto amin'ny radio Vamasoa, ny eto amin'ny fandarana tena manizigizina an'izany, satria mazava tsara ny voalaza amin'ny Galatiana 5. Misy karazana zavatra maromaro lazainy eo mikasika ny hoe miharihary ny asan'ny nofo dia izao tantarainy eo. Vakio ny Galatiana 5. Vakio izy iray manontolo, dia rehefa mandalo any amin'ny 19 sy 20 any ho any isika dia mahita karazana zavatra maromaro izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary lazain'i Paoly apôstôly hoe izay manao izany tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra.
Ka ny zavatra kendriny eto mifandarana ange dia izao hoe zay lalana tokony alea makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra no tadiavina, ianarana. Ka rehefa tsy mitondra makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy azo ekena ary tsy tokony ho atao, tsy tokony iainana. Mifanohitra matetika izany izy mivady amin'io resaka io. Satria le ramatoa zany mba sorena, leo mba sahiran-tsaina. Mieritreritra le vadiny hoe ohatran'ny hoe mba kristianina ary zareo mba miaina amin'ny tokantranona kristianina fa miaraka amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ao an-tokantrano. Zay ange mahatonga le olona mitarainy. Matetika ny olona misy na manana ny rariny aza dia tsy afaka manoatra noho ny fizirizirian'ny olona sasany. Ary misy miteny ao amin'ny baiboly anga, misy miteny hoe aza mifoka rongony. Tena tsy misy an'izany tokoa ao amin'ny baiboly. Satria tsy ho voalaza tsipiriany ao amin'ny baiboly avokoa ny zavatra rehetra izay tsy tokony atao. Mandinihy tsara fa tsy ho voalaza ao amin'ny baiboly avokoa ny zavatra rehetra izay tsy tokony atao, fa amin'ny ankapobeny karazana faharatsiana, karazana filahan'ny-nofo, karazana rendrarendra. Tadio tsara ilay voalaza any amin'ny jaona voalohany, aza aty izao tontolo izao na tsy zavatra eo amin'izao tontolo izao, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filahi-maso, ny filahan'ny nofo, rehaka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Avy amin'izao tontolo izao, filahan'ny maso, filahan'ny nofo, rehaka momba izao fiainana izao anie izany fidorohana zava-mahadomelina na fisotroana zava-mahamamo isan-karazany izany. Tsy avy amin'Andriamanitra izany ry havana dia mila dinihana tsara hoe tokony atao sa tsy tokony atao. Izay ny anankiray aloha. Mila dinihana tsara hoe fa maninona milaza fa kristianina ny olona? Raha kristianina tena resy lahatra dia izao, izay ataon'ny Kristy no ianarany dia ataony. Izay sitrapon'Andriamanitra no tokony arahany dia ataony. Fa tsy manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ilay ramatoa izay niantso sy nanao ny SMS mety miaino. Izaho moa ny tena hoe miezaka mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra ianao, miezaka mandresy lahatra azy vakeo amin'ny baiboly, dia miara-mivavaka ianareo mba afaka azy amin'izany. Izay ny anankiray. Dia ny anankiray, ao amin'ny fiangonana misy anay tsy mba misy mampianatra an'izany loatra na tsy misy mihitsy, nefa ianareo manizingizina sy mampianatra an'izany foana. Dia nilazainy moa, izao nilazainy. Ny mpitondra fiangonana ao aminay, mpitondra fivavahana ao aminay, ny tanay maso mivatana miarika anay fa mpitondra fiangonana, mpitondra fivavahana, mpitarika ny fanampam-pivavahana dia tena mifoka sigara, tena misotro toaka, tena misotro divay, tena misotro labiera. Lazainy mazava tsara mihitsy izany. Hitanay maso, hitan'ny olona rehetra na amin'ny fanasana na eny ivelan'ny fanasana na ao am-piangonana aza dia ahitana izany. Izay no voalazan'ny namantsika. Dia tena mampalahelo anie. Tsy anjarantsika na anjarana eto no mitsara ny fiangonana rehetra hoe iza no fiangonana marina azy diso, na iza no mpitondra fiangonana marina azy diso. Tsy izany no atao sy lazaina eto amin'ny fandarana. Fa ny lazaina sy atao eto amin'ny fandarana dia izao ny fananarana sy fampianarana, fandresena lahatra ny tena kristianina resy lahatra, tsy hihinana na hisotro na hifoka zava-mahamamo sy zava-mahadomelina. Efa lazaiko teo aloha ny antony dia tsotra, misakana anao
tsy andeha any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ka raha misy mpitondra fiangonana na mpitondra fivavahana na mpitondra anao, mpitarika anao na iza sehatra misy azy ka manao izany dia zao ity ten'Andriamanitra ity izany hoe ny mpitarika anao no efa nampivily anao sy nandrava ny lalana alehanao. Ny lalana tokony hizoran'ny kristianina dia mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa misy izany mpitarika, mpitondra fivavahana, hita poko, hita maso, hita poko, hita pirenena sy izy fitenenana hoe manao izay ampivily ny olona tsy hakany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia mandrava izay lalana mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manapaka tapahan'ilay lalana dia asainy miviny mankany amin'ny lalana hafa ny olona izay tarihany. Mampalahelo izany nefa dia tena zava-misy tokoa izany satria tena misy fiangonana tokoa ny ohatra izany. Tsy mampaninona azy akory na misotro toaka ny olona, na mihinam-paraky ny olona, na mifoka sigara ny olona, na mifoka rongo ny olona, tsy mampaninona azy akory. Tsy ataony ao anatin'ny fampianarana ao amin'ny fiangonana izany. Ary misy moa dia miteny hoe nataon'Andriamanitra hantsakany olona ny zavaboary rehetra. Ary nataon'Andriamanitra hoe tsara izany. Nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Fa ny fidiran'ny Satana ny fidiran'ny Satana teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, na mitahany Satana ny zanak'olombelona, nahatonga ny faratsiana sasatsasany eo amin'izay zavaboary narian'Andriamanitra. Izany no zava-misy. Ka natrehan'ireo mpitondra fivavahana sy mpitondra fiangonana izay lazainy namantsika hoe tsy mba mampianatra an'izany ary manao izany mihitsy aza, dia tena zava-misy. Asa aloha na efa nahita ianareo na mbola tsy hita, fa raha izahay manokana efa nahita mihitsy hoe mpitondra fivavahana avy ny natokana amin'ny anjara fanompoana izay heverina fa raisiny avy amin'Andriamanitra. Rehefa vita ilay fanokanana dia manao fety, dia manao baolina, manao alim-pandihizana, dia sady mifoka sigara no misotro toaka no misotro labiera, dia miara-mandihy amin'ny vehivavy. Izany no hanamariany famaranana ny lanonana izay natao ho fanokanana azy ho amin'ilay anjara andraikitra ao anatin'ilay fiangonana. Tena misy izany ary efa hitan'ny masona izany, satria misy amin'ny mpiara-monina manodidina, misy namana mihitsy aza no nanao izany. Zavatra marina ilay ambaran'ny namantsika hoe ao amin'ny fiangonana misy tsy mba misy mampianatra an'izany. Fa izao no lazaiko, tsy izay ampianarin'ny olona rehetra no marina sy mahitsy ka tokony arahanao, fa izay ampianarin'ny olona ka mifanaraka amin'ny Baiboly, mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra no tokony arahanao. Ny zavatra izay ampianarina eto amin'ity fandaharana ity ohatra raha tsy mifanaraka amin'ny Baiboly, raha mifanohitra amin'ny Baiboly dia aza manaraka an'izany ianao. Fa izay hitanao fa mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny Baiboly ihany, izay ihany no tokony arahanao. Raha ho lazaina fotsiny hoe ny Efesianina 5:5 laza tsara mihitsy, ary amin'izany dia aza ho mamy dovay ianareo. Fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy. Aloha ny jerentsika raha ny ten'Andriamanitra, na efa lazaina sy averina foana aza izany ten'Andriamanitra izany, andeha ho jerena indray aloha.
jerena ny Efesianina toko fahadimy Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jereo mihitsy ny baibolinao Efesianina toko fahadimy Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo no jerena. Vakina aminaran'i Jesosy ny lavalava kely fa aleo vakitsika. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Karaha ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fienoina ny fanahy. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Izany anie voalaza ny ten'Andriamanitra ka ny zavatra izay ampianarinay sy andrisenay lahatra antsika rehetra eto amin'ity fandarana ity dia mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ho ilay fampianarana dia izao aza manaraka an'izany, aza mety resy lahatra amin'izany. Ny andininy fahavalo ambin'ny folo ihany no averiko andramandea. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fienoina ny fanahy. Misy mpitondra fivavahana tena fatra-pisotro toaka sy fatra-pisotro divay ary tena manao mama hitan'ny olona rehetra. Misy mpitondra fivavahana tena misotro toaka sy tena misotro divay manao mama fa miafina ihany koa. Fa na hitan'ny olona rehetra ianao na miafina, Andriamanitra mahita foana. Ary mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra foana izany fiainana iainanao izany. Ka izao ny mpitarika anareo no nampivily anareo hozy izy ilay voalaza ny Isaia teo. Ny mpitarika anareo no efa nampivily anareo fa izao aza mety mivily noho izay mpitarika hitantsika fa manana fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra isika. Avelao izy anao izay ataony. Raha azonao ataony mananatra azy dia tokony hananatra azy ianao mba tsy hadinina aminao ny rany. Fa raha tsy vitanao no mananatra azy dia izao aza manaraka izay ataony ianao. Zay eto amin'ny fandarana tsy teny aminao mihitsy hoe miala amin'izany fiangonana izany na hoe aza mivavaka amin'izany fiangonana izany intsony. Tsy teny an'izany izay fa ny teneninay sy atoronay ianao dia izao aza manaraka izay zavatra ataony. Tadio tsara ny fiainana nisy tany amin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Jiosy. Fa ny mpitondra fivavahana Jiosy anie ka ny tenenin' Jesosy Kristy mivantana hoe mpietsara velatsia taranaky ny menarany. Ny fariseo sy ny sadoseo mpisorona tamin'izany fotoana izany. Londoa mpisorona. Ireny no mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany fa tsy navelan'i Jesosy Kristy anaraka izay ataon'ireny ny olona satria ireny dia miteny fotsiny ihany fa tsy manan-tanteraka. Aza manaraka izay mpitondra fivavahana. Aza manaraka izay ataony. Aza mianatra amin'ny fiainany. Aza mivily. Manaraka azy satria izao ny mpitarika anareo no efa nampivily anareo sy nandrava ny lalana izay alainareo. Raha ohatra ka ny fiainan'ireny no alainao tahaka sy ataonao modely dia izao rava ilay lalana mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tokony hizoranao dia lasa mivily mankany amin'ny fahafatesana sy ny fahaverezana izay lalana hizoranao izay. Ny vahaolana izay omena anareo ilay nangataka fanazavana dia tsotra. Tsy manaraka izay fomba na fivavahana heverina fa tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izay mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra arahana. Izay no antony ianarantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra no rahantsika. Mila
entina mbavaka hoentina eo amin'i Jesosy Kristy reny namantsika izay mbola ao anatin'ny fahazaran-dratsy, mbola voafatotra, mbola midoroka, mbola misotra, mifoka mihinan'ireny kanefa heverina fa efa kristianina. Ny tena kristianina resy lahatra dia tsy manao an'ireny, ko ampianaro izy, anaro izy, teneno izy. Ary indrindra mila hoentina eo amin'i Jesosy Kristy, mila tena hoentina mbavaka isan'andro, andro aman'alina hitondrana mbavaka an'ireny olona ireny. Aza sasatra ianao, fa raha mananatra azy ianao ka miala amin'ilay ratsy fanaony izy dia ho faty ihany izy fa afaka amin'ny rany ianao. Fa raha tsy mananatra azy ianao dia ho adinon'Andriamanitra amin'ny rany ianao, satria ho faty noho ny helony ihany izy fa adinon'Andriamanitra aminao ny rany, araka ny voalazan'ny Ezekela 5:30. Ny antsika ho azy izao izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ampianarina ny olona, ampahafantaro azy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tena kristianina resy lahatra tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao, fa manao izay sitrapon'Andriamanitra, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny Romanina 12:12 mazava tsara. Mananatra voalohany ianareo ary rahala mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Izany ny tenin'Andriamanitra izay tokony arahana, dia ampianarina an'izany ny vady aman-janaka ao, ny ankonanao, ny manodidina anao, ny mpiara-monina aminao. Ampianaro izany. Mila ilaina ny mijoro vavolombelona fa aza menatra ny hijoro vavolombelona ny tompontsika. Izay no afatra androany. Tsy mahagaga ny fisian'ny mpitondra fivavahana manondratrondrana, tsy mahagaga ny fisian'ny olona izay mieritreritra ny tena nefa kristianina, fa azo atao ireny zavatra maro samihafa izay voarara ny tenin'Andriamanitra ireny, satria tsy fantan'ny tenin'Andriamanitra. Madiso hevitra ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Fa ampianarina ny tenin'Andriamanitra izy dia resena lahatra. Rehefa vitanao izay vita ny adidinao. Anjara na handray izy na tsy handray, na hanaiky izy na tsy hanaiky. Fa tsy maintsy manao ny adidinao ianao. Tsy vahaolana koa ny hoe fisaraha-panambadiana. Izay manko ny tenin'ilay namantsika hoe teteny aminy aho hoe raha mbola misotro toaka ianao sy mifokarongony dia hiala, tsy ho vadinao aho fa tsy zakako izany. Tsy izany ka ny fampianarana azy, fandresena lahatra azy hiala amin'izany no vahaolana, fa tsy ny fisarahana amin'ny fanambadiana. Eo anatrehan'ny olona marary dia ny fitsaboana azy no atao, fa tsy ny fialana eo anatrehany satria marary izy, tsy ny famelana azy irery satria marary izy. Ohatr'izay koa ny ara-panahy. Rehefa tsy mety ny ara-panahiny dia fampianarana azy no vahaolana, fa tsy ny famelana azy hijanona amin'izay toetra tsy mendrika izay. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny fitarihanao anay. Mino izay fa hafanainao masina no mitarika anay. Ary izany fanainao masina izany no aoka hitoetra ao anatinay tsirairay avy, mba hampitoetra ihany koa ny tenao anatinay. Ka ny fampianarana ny lesona izay azo raisina ka mahasoa ny tsirairay avy tanterao ao amin'ny tsirairay avy izany, ny mba hahafahan'ny tsirairay avy miaina arak'izany, anarahana ny sitraponao sy ny lalana makany amin'ny fanjakanao. Dia taio ny tsirairay avy amin'ny fiainana andavanandro manontolo. Taio amin'izao fiainana manahirana, sarotra sy be olana sy feno faharatsiana izao, hiavaka anie ny manompo anao manoloana ireo izay tsy tena manompo anao. Ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen.
ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.